Vatsimpana Etnineny Ratovelo Jacqueline. Indro ny faharetan'ny olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra, tomponay sy mpanjakanay eo, mbola velom-pisaorana anao tanteraka ny foamam-pananay satria tsapanay loatra Jesosy ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay, avaozinao aminay isan'andro. Ka dia zany no tsy nahalandritranay fa mbola nahatratraranay indray zao maraina vaovao zao Jesosy malala. Misaotra indrindra Tompo fa mbola notafianao ihany koa zay hery tanjaka fahasalamana, mbola ahafahanay miankohoka ampanajana eto ambany fahasoavanao, iarahabanao, iderinanao, ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao, ary koa mbola ahafahanay miatrika ny voninahitra ao, andre ihany koa ny fampianaranao, anavaozana sy anatsarana ny fiainanay Jesosy malala, ary indrindra ihany koa anaranay ny didinao sy ny sitraponao. Koa mangataka ny famindramponao sy ny fitiavanao zany izay Jesosy eo, mba meteza ry anasanay sy anadioanay amle rahasonao, afaka ny otanay rehetra sy ny tsy fahamarinanay iambavelao ny fanahinao masina Jesosy malala, hameno sy hamonto anay, anampy anay andray tsara ary tahiry ny teninao ambonay, ary koa mbola ahafahanay manatanteraka ny didinao sy ny sitraponao rehetra. De mitenena Tompo malala araka ny fombanao fahavonina izahay andresy ankatoa ny didinao. De amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy no angatahanay sy anaovanay zany vavaka izany. Amen. Mbola ampifaliana mandrakariva ry havana no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, ary mbola faly ihany koa manonona ny fahasoava no mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana amin'ity maraina ity, izay hitantsika ao amin'ny filazantsarany Jaona. Jaona 2:10, ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Jaona 2:10, ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita izany dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon'ny teny. Aroy Marta tamin'i Jesosy: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Efa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza, na inona no angatahinao amin'Andriamanitra, dia omen'Andriamanitra anao. Ho Jesosy taminy hitsangana ny anadahinao. Ao io Marta taminy fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Ho Jesosy taminy izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Hoy izy taminy: eny Tompoko, mino aho, fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra, ilay tonga amin'izao tontolo izao. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray ry havana no angalantsika fampahirezana amin'ity maraina ity. Ho an'ny olona rehetra izay mino an Jesosy Kristy tokoa ry havana, dia tsy midika mihitsy akory hoe hifarana amin'ny alahelo lehibe ny fahafatesan'ny nofo, fa amin'izany indrindra aza no fotoana ahafahana miditra ao amin'ny fiainana mandrakizay sy ny fiombonana amin'Andriamanitra Ray. Ny tenin'i Jesosy Kristy hoe izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, dia midika hoe tsy hitsahatra intsony fa ny fahaveloman'izay mino tafatsangana amin'ny maty, izany hoe azo vatana vaovao tsy mety maty, ary tsy mety lo intsony ireo izay maty kanefa nino an Jesosy Kristy. Izany vatana izany dia tsy handalo fahafatesana sy fahasimbana intsony, fa efa namboarin'Andriamanitra ho an'ilay fiainana lehibe izay ho avy ao aorian'izao fiainana izao. Mino aho fa samy mahafantatra ny tantaran'i Lazarosy, anadahin'i Marta sy Maria avokoa isika ry havana, izay voalaza eto fa narary mafy tokoa, ka dia nampiantso an Jesosy Kristy izy roavavy. Tsy tana nefa ny ain'i Lazarosy satria efa maty 4 andro izy vao tonga Jesosy Kristy. Na dia teo aza nefa ny alahelo lehibe nianjady tamin'izy roavavy, dia mbola samy niteny ihany izy ireo rehefa niona tamin'i Jesosy hoe: Tompoko, raha teo ianao dia tsy maty ny anadahiko. Izany dia mampiseho miharihary tokoa ry havana fa mino sy mahatoky tanteraka an Jesosy izy mirahavavy, fa Jesosy dia manana hery sy fahefana feno tanteraka tokoa anasitrana izay marary rehetra, na aretim-batana na aretim-panahy.
ko na dia mbola narary mafy tokoa aza Lazarosy tamin'ny fotoana niantsony izy roa vavy an' Jesosy dia nino izy fa raha teo Jesosy dia tsy maty Lazarosy fa sitrana soamatsara. Na izany koa aza nefa Marta dia mbola niteny ihany koa ery amin'ny 2:20 ery milaza hoe nefa fantatro izy fa na dia ankehitriny izao aza na inona angatahanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao izany. Dia nanontany azy moa Jesosy hoe mino izany va ianao? Eny Tompoko, hoy Marta, mino aho fa ianao no zanak'Andriamanitra. Toetra tena tsara tokony alaitsika tahaka tokoa ry havana zany toetrany Marta sy Maria, manana finoana lehibe sy tanteraka an' Jesosy Kristy izany. Ary satria Marta sy Maria dia efa tena zatra mampiatrano an' Jesosy Kristy, efa zatra koa mifaneraserana matetika. Nahita ihany koa ireo zavatra maro nataon'i Jesosy tao Jerosalema. Koa na dia nandalo zavatra mafy tanteraka ary izy ireo dia tsy mba kivy nanatahotra izany, fa nanana toko sy fanantenana tanteraka foana raha vao nahita an' Jesosy Kristy tonga, satria fantany tsara tokoa fa Jesosy dia manana hery sy fahefana feno tsy misy mahatohitra. Nasehon'ny Tompo antsika izany zavatra rehetra izany ry havana androany mba hataony ho fampianarana ao antsika, ka na dia mba hanana finoana be dehibe an' Jesosy Kristy koa isika mpanaradia azy rehetra, tsy hatahotra ary tsy ho be fanahina intsony koa amin'izay fahasarotana miseho amin'ny fiainantsika, fa iorina tsara tokoa amin'ny finoanan'Andriamanitra mandrakariva. Rehefa nanontany azy ireo Jesosy Kristy eo amin'ny 4:30 manao hoe aiza izy no nalevonareo, dia tsy mba niambahamba mihitsy izy roa namaly hoe Tompoko, andeha izaho. Izany ny valim-panontaniana nataon'i Marta sy Maria an' Jesosy Kristy. Ny antony dia satria efa tena nino an' Jesosy Kristy tanteraka tokoa Marta sy Maria, fa na dia izao ankehitriny izao tokoa aza Jesosy no angataka zavatra amin'Andriamanitra dia omeny azy izany. Ary matory havana tonga amintsika izao sitrapon'Andriamanitra izao dia mba maniry tokoa ny Tompo hanahafatsika mpanaradia an' Jesosy Kristy ny toetrany. Tsy mirorosaina fa mino ary manaiky sy mankatoro izay lazain'i Jesosy Kristy rehetra. Mety hoe zavatra tsy mifanaraka amin'ny saintsika angamba no asehony ary asainy ho tanterahantsika, kanefa na izany aza dia mankatoava an' Jesosy Kristy foana, satria araka ny teniny ao amin'ny Jeremia 7:20 manao hoe izao mahalala ny hevitra heverina anareo o Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hananareo fanantenana amin'ny farany. Jesosy Kristy ry havana amaha-tompony ny aina azy dia miteny mivantana tamin'ny Marta mihitsy izy eo amin'ny 7:20 hoe hitsangana ny anadahinao. Ary tena vitany tokoa manatanteraka an'izany satria hoy izy hoe izao izy ny fananganana ny maty sy fiainana. Tena nampahery tanteraka ny Marta tokoa izany teny izany ry havana. Eny na dia efa maty nalevina 4 andro aza Lazarosy anadahiny. Mbola miteny ihany koa izy anefa eo amin'ny 4:20 manao hoe fantatro fa hitsangana ihany izy amin'ny andro hitsanganany tena maty, kanefa tsy izany no tiany Tompo ambara eto ry havana, fa hoe izao an'izao no hitsangana ny anadahinao, satria izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Koa izay mino ahy hoy ny Tompo, na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Raha ny hoe ny fitsanganana amin'ny maty izay ambaran'ny Tompo eto ry havana dia voalaza fa hitsangana amin'ny maty daholo ny olona rehetra mba hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra arak'izay voalaza any amin'ny Apokalipsy 20 any. Fa raha ny momba ny Lazarosy indray no jerena dia tena marina taminy tokoa ilay hoe izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary azo heverina ihany koa fa ny tenin'i Jesosy Kristy manao hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana, dia milaza ihany koa ry havana fa fananganana ny maty ara-panahy ihany koa Jesosy. Izany hoe na dia maty ara-panahy aza isika, izay azo lazaina hoe maty fa velona, satria manara-po amin'ny zavatra izao tontolo izao. Mety koa aza tsy manana fanantenana ho avitra intsony itsika, kanefa ny tenin'i Jesosy Kristy mbola mampahery antsika foana hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana, ary ny rahan'i Jesosy Kristy izay nalatsany teo ambony hazo fijaliana no efa nanaovana fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Ko raha mbola afaka misaina sy mandinika izay teny fampaherezana izany tsika ry havana, ary manaiky koa ho sasana sy ho diovina amin'ilay rahan'i Jesosy,
dia tsy maintsy hitsangana amin'ny maty ny fanahintsika ary omeny fiainana vaovao koa isika. Raha tena velona noho ny finoanan Jesosy Kristy isika ry havana, dia tsy maintsy ho tsapantsika ihany koa fa misy aina vaovao tafiditra ao anatin'ny fanahintsika ka hiteny tahaka ny Paoly koa isika hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny aso fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko, dia ilay Jesosy Kristy fananganana ny maty sy fiainana. Izy no hamelona izay rehetra matimaty eo amin'ny fiainantsika, ary izay endrikendrim-pahafatesana rehetra dia ho velominy avokoa, na ny momba ny finoantsika izany, na ny momba ny fanantenantsika izay nopitehan'ny otantsika sy ny faratsiantsika izany. Eny, ny fiainantsika iray manontolo mihitsy ho atsangany tahaka ny nananganany fanahintsika raha tena mino an Jesosy Kristy marina isika. Ery amin'ny andininy 7:30 ry havana dia hita fa rehefa nahita ny Marta sy Maria ary ireo jiosy izay niaraka tamin'ny samy nitomany Jesosy Kristy dia vontona alahelo koa ny fanahiny. Jesosy mantsy ry havana dia tena honenantsika tanteraka tokoa, ko raha malahelo sy mitanondrika isika dia miara-ory sy malahelo amintsika ihany koa izy, ary tsy zakany izany mihitsy, ary tsy zakany Jesosy mihitsy izany hoe isika ho very any amin'ny elo mandrakizay izany. Ary izany dia no hamarin'ny teniny eo amin'ny Jaona 4:9 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana fa tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tsarovy ry havana fa raha mahita antsika mandeha any amin'ny lalam-pahaverezany Jesosy dia tena ontsa sy malahelo tanteraka tokoa. Aza mihevitra mihitsy isika hoe tsy miraharaha antsika intsony izy raha diso lalana isika, fa tena ontsa sy ory tanteraka izy, ary izany indrindra no nanekeny ampitiavana ny baikony rainy mba hidina ety an-tany. Tsy mba nimononmonina izy tamin'izany na nanisy fepetra koa, fa dia nanaiky ny fampahoriana natao tamin'ny rehetra, nanaiky nofatsirina teo ambony aso fijaliana, ary nanaiky ihany koa nandatsaka ny rano, ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana koa aza mba hamonjena sy hisolo eloka atsika, mba tsy hisy ho very isika na dia iray aza, fa samy tonga ho piray lova amin'i Jesosy Kristy any amin'ny fanjakany lanitra. Izao anefa, na dia tsy zakan'i Jesosy Kristy aza ny mahita antsika ho very any amin'ny elo izany, dia tsy maintsy hisy foana ny olona ho very ry havana. Dia ireo izay mafiatoka izany, ireo izay tsy mino an Jesosy Kristy izany, ary ireo izay tsy mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa izany. Ko raha tsapantsika rehefa mbola mizotra makany amin'ny lalam-pahaverezana ny lalantsika, ka mbola tonga amintsika nefa ny teny mampatsiaro antsika hoe vontona alahelo sy voton-dranomaso anie Jesosy Kristy eo anatrehan'ireny fahadiso-kevitrisika ireny, dia mbola mampahery antsika foana ny tompo androany ry havana hoe miverena amiko dia mba hiverina aminareo aho. Ary na dia mavesatra loatra aza ny otantsika ka tsy ho zakantsika intsony, dia mbola miantsoantso ihany ny tompo manao hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fisaharana. Ko aza manalavitra an Jesosy Kristy ilay tompo ny fiainana intsony ry havana, fa leo miezaka miverina amin'ny hatrany hatrany. Izy ilay anangana ny ara-panahintsika dia voavonjy isika ary ho isan'ny mpandova ny fanjakany lanitra miaraka aminy koa. Amen. Ivavaka isika. Lalina tsy takatry ny saina tompo malala ny fitiavanao anay orinao rehetra, ka dia tsy nety nangina tokoa ianao fa isan'andro dia mananatra anay, miteny sy mampatsiaro anay hatrany hatrany ny didinao sy ny sitraponao. Sao sanatria izay variana sy revo amin'irehaka izao tontolo izao, ka manadino tanteraka anao, manadino ny sitraponao, tsy mahalala intsony ny mombanao Jesosy, dia horingana tanteraka tokoa izay. Makasitraka Jesosy, manasehonao tamin'ny alalan'ny tantaran'i Lazarosy taminay tokoa androany, fa raha mino anao marina izahay dia na dia maty aza teo velona indray. Ary raha eo aminay foana ianao Jesosy malala, dia ho tanteraka solavrary tokoa izay rehetra ataonay, tsy ahitana endrikendrim-pahafatesana izany intsony satria ianao ilay tokinay dia zanak'Andriamanitra manana ny hery sy fahefana feno hatrany an-danitra ka hatraty an-tany, ary ianao ihany koa ilay fananganana ny maty sy fiainana izay rehetra mino anao dia tsy ho faty izany ao mbola ho velona indray. Mifono aminao anefa izay Jesosy malala satria
tsy mba manana zany finoana Marta sy Maria zany anie zay Jesosy, fa tena kely dia kely ny finoana ianao. Ary indraindray azy izay dia tsy misy fanantenana ho avitra izany tsony ao anatinay, satria mihevitra mantsy zay Jesosy malala fa hadinonao tanteraka ny momba anay. Tsy misy ilana ao anay intsony satria be loatra reny io tanay, be loatra ny tsy fahatanterahanay ka dia tafalatsaka any amin'ny lalam-pahaverezana mandrakizay izahay. Ko mamindrafo aminay tanteraka Jesosy malalo noho ny tsy fahalalanay, fa ianao anie dia honena anay tanteraka tokoa. Ianao dia ontsa sy malahelo anay koa raha tojo fahasarotana maro izahay, raha diso lalana koa izahay noho ny velam-pandrika ataon'ny devoly Satana izay mitady isanandro handavona anay. Ary tena oro tanteraka ihany koa ianao raha sanatria izahay ka mbola manamafy ny fonay. Tsy mety mino sy mankatony didinao izahay, ka dia mbola miteny aminay foana ianao isanandro hoe hiverena amiko hoe dia mba hiverina aminareo aho. Raha hitanao koa aza fa mavesatra loatra ny otanay Jesosy eo, dia mbola ampitiavana foana ny anasanao anay hoe mankanesa dia amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao ny anome anareo fitsaharana. Misaotra betsaka Jesosy malala fa tianay loatra ianao tena tianay ianao. Ko mba hampio rezay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, tsy hanamafy ny fonay aminao intsony, fa mba hahamaly fitiavana sahaza ho anao ilay fananganana ny maty sy fiainana. Amen. Raisoa ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Ny tompo ane anisy lalana ny fotsika ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetany Kristy. Izy ane ampitombo ny finoantsika an Jesosy Kristy, ilay fananganana ny maty sy fiainana, ary mbola ampiorona ny fotsika tsy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raitsika amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompo. Ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.